Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro dia toy izao no valon'ny fanambarana nataon'ireto voafonja vitsivitsy raha nanontanian'ny mpanao fanadihadiana mikasika izany atao hoe fivavahana kristianina izy ireo. Aleonay hoy ireto voafonja, aleonay mamaky toriteny toy izay miainy toriteny. Eny tokoa, ny hoe toriteny akory dia tsy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ho renesin'ny sofiny maro ihany, na ny filazana izany mandrakariva, na dia mitondra fandresen-dahatra noho ny heriny aza izany. Fa ny toriteny tsara indrindra dia aoka ho tsarovantsika fa ny fanehoana ho ampiainana mitovy amin'ny an'i Kristy. Izany ny toriteny feno fandresen-dahatra mahery vaika indrindra eto an-tany. Dia ho tanteraka amintsika rehetra izay mpanaradian'i Kristy anie, izay voasoratra ao amin'ny Korintianina 2:3 manao hoe: ianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay, sady fantatra sy vakiany ny olona rehetra. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao am-pofazamalaina fartomotrany andro izay. Dia tonga amin'ny fotoana ny fanarahana indray sika rakizy, fa eny tantara hafa indray dia hiara indray lesona tsara avy amin'izany rehefa avy eo. Manahoana aloha ny fahasalamany dia mirary soa antsika ankizy ary mihaino finaritra. Mino tantara no soratan'ny hanitra ny Rina Arvony, andrenesana ho an'ny Zoanitra, Fanja, José ary Nary. Fa nandeha sakay nendry dada. Lasa nandeha ny vidiny lokantsika ataontsika sakafo androany atoandro izy ry Muriel. Vetivety tonga izy ry dada. Ie, vetivety ihany ka. Zary anie miandry azy dia andeha hiasa. Za aloha no miandry anareo menada eto mandra-pahatonga ny neny. Fa misy zavatra ilanao aneny anga? Tsy hitany dada tsyna le iziko. Inona hoa? Teneny fa hitany dada zany. Tsy hitanao ale izy fa neny ano nampirina azy. Izay eny fa tonga neny ka. Vetivety ry Muriel lo. Io misy zavatra teneny Muriel aminao ny reniny. Ay ve? Zay angia dia tonga inona ny tediavanareo Aleo aloha andeha sota reto Ie, marina izany. Lasa endre tsara daholo ny zanaka dada rehetrarehetra andeha hiasa hitady folo dada. Velomy dada. Velomy dada. Fa inona ho ary Muriel no ilanao Neny Ahoany dia anisan'ny volako anaty boatin-drakitra nge zahay nampirimineny aiza moa le izy. Eny tokoa. Le boatin-drakitra menamena nampirimiko fa efa feno
le mangamanga no any aminao any? Ie, tia anisany ao anatiny a, dia alaivokoa ny eny ny boatin-drakitsy Davida fa hiaraka anisy izay menada rehefa avy eo a. Ay, eny ary andraso fa alaiko ny boatin-drakitrareo menada. Efa nivoako daholo izao ny boatin-drakitsika menada. Ao, samy manisany volany a. Tandremo sao diso ny fahasandry azy. Eny Davida, atao veto fa sao dia mifangaro ka. Ay, aleo ara kisakisaka eto mihitsy ny volako e. Somary mitovitovy aina ange zao ny volantsika satria mitovy ny vola omeny dada sy neny antsika dia matetika miaraka mandatsaka vola anaty boatin-drakitra tsika e. Ao aloha isainy e, dia hita eo. Ainganary e. Lasoko aloha. 30 dimanjato sy 700 2,000 oay 500 sy 3,000 500 sy 3,000 ny volako. Tena mitovy ny volantsika ary Mirella, samy 500 sy 3,000. Fa nga 500 sy 3,000 ny volako. Fa ohatrinona indray e. Feno 4,000 be zaoko. Tsy marina izany, mitovy samy 500 sy 3,000 ny volantsika ko ahoana ny... Rehefa mody ange dada rariva dia omeny any vola fanampiny e, dia feno 4,000 ny volako. Ary tena mino mihitsy ny hafa feno 4,000 ny volako rariva omeny dada. Mazava mino a feno ny volako, mazava veo a mino a. Finoana izany raka izy a, tena finoana mitovy amin'ny any Abrahama. Mpampatantrao moa i Abrahama, zany Abrahama izany a dia saika nanolotra ny zanany a Isaka ho atao fanatitra. Finoana mitovy amin'izany koa no tokony ananantsika ny tenin'ilay raintsika izay any an-danitra raha te ho sambatra eto amin'ity fiainana ity sy any amin'ny fiainana ho avy isika. Eny raka izy ny nofotsiny any e. Dia veloma ho amin'ny manaraka indray. Mandra-piano. Radio AWR, lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Il nous faut croire en lui.
awr manolotra ho anao feon'ny fonantena asa raha fantatrao fa eo amin'ny fiainana dia misy zavatra efatra tsy azo averina intsony, tsy azosika averina intsony. Ny vato izay natoraka ny anaty rano tsy azo averina intsony. Ny tenina voaka rehefa lasa dia tsy azo averina ny ambava intsony. Eo koa ny antsoina hoe opportunité na ny tombontsoa azo nararotina kanefa tsy noararotina ara-potoana dia tsy miverina intsony. Ary faefatra farany ny fotoana rehefa lasa dia lasa tsy azo averina intsony. Amin'ity anio ity isika dia resaka mikasika ny fotoana indrindra. Fa milohan'izany dia manasanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa mba hiaraka hivavaka aminy. Raha izay ny an-danitro misaotra anao izay noho ny tombonandro, ny fotoana omenao anay mba hahafahanay manatanteraka ireo adidy tokony ataonay isan'andro, hahafahanay ihany koa manokana fotoana hianona anao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana. Mangataka anao izay mba hamela ny eloka rehetra ary hanome anay fahazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina satria hanokatra ny teninao izay ary hianatra ireo afatra tianao ampitaina aminay ao anatin'izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asa raha mahatsapa tahaka ianao fa miazakazaka ny fotoana, tena miazakazaka, voafetra nefa ny fotoana nomena antsika hiainana eto amin'ity tany ity. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza tahaka an'izao amin'ny Salamo 80, Salamo 80 ka ny 110 ka hatramin'ny 20, Salamo 80 ka hatramin'ny 20. 70 taona no andron'ny taonanay, aratahy ny mateza aza dia 80 taona. Nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny, fa mielina faingana izany ka lasa manidina izahay. Iza no mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao arak'izay tokony ho fahatahorana anao? Mampianara anay, anisa ny andronay, ahazonay foendry. Mampianara anay, anisa ny andronay, ahazonay foendry. Eto izany ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika, hanisa ny androntsika, ahazontsika foendry, ary nataon'ny mpanao salamo antombavaka izany. Andao ary hanandrana anisa isika. Ndeha ho raisitsika ilay fepitoana iainan'ny olona arak'izay nolazain'ny mpanao salamo teo. Ka ilay fepitoana 70 taona izay no raisitsika ilay hoe 70 taona ny andro iainanay. Raha tahy ny mateza aza dia 80 taona. Marina tokoa izany. Misy ireo nahazo tombo-pahasoavana ary velona mihoatra kelin'izay. Fa dia manodidina an'izay ny fepitoana iainan'ny olona anankiray amin'ny ankapobeny. Misy ireo mbola tanora kely mihitsy aza dia efa maty. Ndeha ary ilay 70 taona no raisitsika hanaovana asa marika tsotra dia tsotra. Raha 70 taona ny halavan'ny androm-piainan'ny olona anankiray, manomboka eo amin'ny fotoana nahaterahany mandra-pahafatiny, dia mahatratra 5 volana izany raha vadika ho volana ilay 70 taona. Manaova asa marika kely ary. 70 ampitomboana 20 manome firy re? Firy no hitanao? 70 sy 800 volana. Zay zany. 70 taona na 70 sy 800 volana. Zay zany no nomenanao raha toka 70 taona no raisitsika. Andeha ho aritsika amin'ny bokal anankiray, fa nahita bokal ve ianao? Le ohatran'ny vera botabota reny, fa misarona ilay izy. Ndeha ho aritsika amin'izay bokal izay ny fiainan'ny olona anankiray, ny fiainanao ohatra. Dia ho aritsika amin'ny kanety, le kanety lalaovin'ny ankizy ireny. Hoarina amin'ny hoe kanety anankiray ny volana anankiray izay iainanao.
dia andeha atsofoka ao anatin'io bokaly io ny kanety 700 izay entintsika nehoana ireo 700 volana hanananao mandra-pahafatinao. Isan-taona zany dia misy kanety 12 tsy maintsy miala avy ao anatin'ilay bokalina ary tsy azo averina na onerana intsony. Tamin'ny herintaona zany a dia nisy kanety 12 na 12 volana efa lasa tsy azo averina intsony, lasa ary tsy iverina intsony mandrakizay. Raha 700 kanety na volana izany no anananao dia firy sisa tavela ao anatin'ilay bokalina amin'izao fotoana izao. Mba hatratraranao ny tanjona napetraka ao eo amin'ny ara-batana, ny ara-tsaina, ny fivelarana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny ara-pihetsepo. Firy sisa ny kanety anananao, hanangananao tsangam-bato eo amin'ny fiainanao ho antaranaka mandimby, hamitanao ny anjara asa napetraka ny tompo taminao tamin'ny fandalovana teto amin'ity tany ity. Firy sisa raha 20 na 520 taona ianao amin'izao fotoana izao dia firy sisa ny kanety hanananao. Misy fomba fitenenana malaza manao hoe ampiasao tsara araka ny tokony ho izy ny fotoana dia hikarakaranao araka ny tokony ho izy koa izy. Aversika indray mandeha, ampiasao tsara araka ny tokony ho izy ny fotoana no menanao dia hikarakaranao araka ny tokony ho izy koa ny fotoana. Mpiazakazaka amin'ny lalao olimpika malaza inga Usain Bolt, medaly volamena 8 no azo ny tao anatin'ny lalao olimpika 3 monja ary mahatratratra any amin'ny 80 tapitrisa $, ny tomba ny vola azo ny vokatra izany rehetrarehetra izany. Dia ny loka, ny karama, ny dokam-barotra natao tamin'ny anarany, vokatra izay medaly volamena 8 izay. Mba fantatrao ve hoe adiny firy ny miazakazahany teo amin'ny faritra fiazakazahany teo amin'ny lalao olimpika anankitelo izay isaky ny miazakazaka izy, ary nazony an'izany arembe izany. Mba fantatrao, latsaky ny 2 minitra isaky ny miazakazaka, latsaky ny 2 minitra isaky ny miazakazaka. Fotoana latsaky ny 2 minitra isaky ny miazakazaka tamin'ny lalao olimpika 3 no nahazony an'izany arembe izany 80 tapitrisa $, ary natonga azy alaza maneran-tany ary nafantarana hoe iza moa Usain Bolt. Kanefa mba ahatonga ny 2 minitra latsaka io isy vidiny lafo tahaka an'izany dia tsy maintsy nanao fanazarantena mafy nandritry ny taona maro izy. Mba fantatrao, nandritry ny 20 taona mahery nanaovany fanazarantena. Ry havana, ny fiainantsika isan'andro, ny tombonandro tsirairay omen'Andriamanitra ny olona tsirairay, na iza ao anatin'izany izasy ianao, ary na mpianatra ianao, na mpiasa, na tantsaha, na mpiasa birao, na iza dia samy nomena fotoana hanaovana fanazarantena, na ekenao zany na tsy, na tianao zany na tsia. Satria izay ataonao rehetra na midonanapotsiny azy ianao dia efa fanazarantena izay hamaritra no avinao zany. Manomana anao tsikelikely ho amin'ny fahombiazana na ho amin'ny fahavoazana aoriana kely ao. Ary zany dia miankina amin'ny karazana fanazarantena ataonao amin'ny velaram-piainanao rehetra mihitsy, na eo amin'ny fahasalamanao zany, ny ara-batana zany, ny fitaizam-batana, na ny ara-tsaina, na ny ara-piaramonina, na ny ara-panahy, na ny ara-pihetsepo. Raha sanatria mahatsiaro tsy navita ny ninona renao tamin'ny taona na ny volana lasiny dia fiaingana vaovao anao ty taona na volana manaraka ity. Ampy ho an'ny andro ny ratsy ny seho teo aminao Jesosy. Zany hoe Jesosy mihitsy eto no miteny hoe tsy voatery hitoy anio ny tsy fahombiazanao omaly raha tapa-kevitra ny iova sy hanova zavatra ianao eo fomba fiainanao. Dinio ny tena nareo ny tenin'Andriamanitra, manokana fotoana fohy andinian-tena manokana isan'andro, manova tombana ny amin'ny tanjona napetraka sy ny fotoana sisa hanananao, atratrarana an'izany sy mandray fanapa-kevitra viatrano ny amin'izay tsy maintsy atao anitsiana na anatsarana ny fomba fiaina sy ny fomba fiasa.
voafetra ny andro nomena sy nomenanao eto amin'ity tany ity. Inona ny lova sy tsangam-bato avelanao rehefa tapitra daholo ireo kanety 720 nomenanao reo. Ny tompontsika any an-danitra dia afaka mamela ny tsy fombiazanao maly sy manomery anao anio ahatratrarana ny tanjona tsara napetrakao ao anatin'ny fepitoam-pahavelomana sisa omeny anao raha angatanao amin'izany. Ny faniriko ataoko ambavaka ho anao miaino n'izao fandaran'izao amin'ity anio ity, milohan'ny fotoana tsy maintsy hamaranana ny azakazaka nataonao teto amin'ity tany ity, dia mba ho afaka miteny tahaka ny apôstôly Paoly koa ianao hoe efa nahatanteraka ny fiazaka zako aho. Timoty 2:7. Ary ho afaka hiteny tahaka an' Jesosy koa hoe vitako ny asa nomena ho ahy ho ataoko. Jaona 7:7. Amen. AWR Téléphone 034 06 797 62. Simba muranu siarita manjakiza faye mandalu avuku Tarika feo iray elinariku mandalu nizavatra rehetra etu mamitaka vuku Simba muranu siaritra manjakizai faye mandalu avuku Mbatu pazireni masu itazana layani wani ibanzina ilaya kanilai paradisa sisiakasu unena na jayanduani zay lay onjany fanantinana mandray andraikitra mitondra fanantenana dia fifaliana ho an'ny zokinao Eliandry Mitantso ny miarabanao tanora mpanaraka ity fandarana ity. Amin'ity anio ity sika
dia iresaka mikasika ny fakapanahy sy ny fomba iarovatena amin'izany. Raha miresaka hoe fakapanahy sika dia be ny zavatra makafanahy satria eto amin'ity tany mbola feno fahotana ity sika ary miatrika fakapanahy daholo sika rehetra. Efa samy nisy fotoana nalatsaka antsika tamin'ny fakapanahy fa ny karazany tsy mitovy, na tanora na lehibe na lahy na vavy, indraindray mba maharesy, indraindray resy. Dia isaoran'Andriamanitra ilay raintsika be fitiavana fa tsy mamela antsika ho rendrika ao anatin'ny faharesena izy, fa mandray ny tanantsika mpitiavana ary mitarika antsika hibebaka hiala amin'ireny fahotana izay nahalavo antsika ireny. Indraindray dia miverina indray, kanefa moa raha mbola tsy mikatona ny varavara-pahasoavana, rehefa miantso antsika ny fanahy masina mibitsika mangina ao anatin'ny sofintsika ao mba hatonga antsika hiverina amin'Andriamanitra, hiaikeloka sy mibebaka, dia asaina antsika tsy salasala fa Andriamanitra dia tsara amintsika mandrakariva. Ho antsika tanora manokana dia tena zava-dehibe hiatrehina ny fakapanahy reto lafiny anankiroa reto. Ny voalohany dia ny fanarahana ny torohevitra mahasoa ataon'ny ray aman-dreny. Ny fanarahana ny torohevitra mahasoa ataon'ny ray aman-dreny. Ray aman-dreny izay tsy manana fahatanterahana tahaka antsika ihany ny ray aman-drenitsika, kanefa nasain'Andriamanitra ho ajaina izy ireo ary nampidirin'Andriamanitra ao anatin'ny didy folo mihitsy ny hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Ekena fa mety anana fahalalana be kokoa noho ny ray aman-drenitsika isika satria mandroso dia mandroso ny lafin'ny teknôlôjia ahafahantsika manao fahalalana, fa tsy midika izany fa efa hiainantsika ireny fahalalana ireny na efa nanaovantsika fanandramana aza, fa ireo ray aman-drenitsika ireo kosa dia efa nandia fiainana sy fanandramana be dibe izay tsy mbola ny lalovantsika. Ny zavatra izay nahavoadona azy teo amin'ny fiainana dia tsy tiany ahavoan'ny zanany intsony. Izay zavatra nahitany fahombiazana dia tiany ampitaina amintsika zanany. Tsy vitsy ireo olona efa lehibe voalatsaka amin'ny fanenenana lalina satria tsy niaino nianatra nataon'ny ray aman-dreniny izay indrisy fifahalasa nodimandry vao nitadiavina indray. Ekena fa misy dia misy amin'izao fotoana izao ny ray aman-dreny izay mampalahelo fa mivaro-janaka, manome torohevitra maloto ny zanany. Tsy ny ray aman-dreny tahaka an'izany no resahantsika eto, fa ireo ray aman-dreny tena tia sy mitsinjo marina no avin'ny zanany. Izao ny toromarika omen'Andriamanitra antsika tanora mikasika an'izany eo amin'ny ohabolana 1:9, ohabolana 1:9, anaka mieno ny anadrainao ary aza mafoy ny lalandreninao. Mieno ny anadrainao ary aza mafoy ny lalandreninao. Dia izao koa voalaza amin'ny ohabolana 2:12, ohabolana 2:12, izay tia fananarana no tia fahalalana, fa izay mandahanatra dia biby. Izay zany no mampiavaka antsika amin'ny biby, izay tia fananarana tia fahalalana, fa izay mandahanatra dia biby. Izay no fomba iarovana antsika voalohany amin'ny fakapanahy dia ny fanarahana ny torohevitra mahasoa omeny ray aman-dreny. Ny fomba faharoa dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ary tena zava-dehibe mihitsy ity. Na manahoana ny fikarakarany ray aman-drenina ho anao amin'izao fotoana izao, mety ho adinodinony azy ianao dia misy Andriamanitra anankiray izay tsy manadino anao mihitsy. Izao ny voalaza ao amin'ny Salamo 7:7. Salamo 7:7. Inona ny arovan'ny zatovo ny lalan-kalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Manahoana hoe inona ny arovantsika ny tenantsika tsy ho voaloto, tsy ho tafiditra amin'ny fakapanahy izay manimba antsika? Ny fitandremana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra.
mila mamaky izay voalaza ny tenin'Andriamanitra dia tandremana zany angatahan'Andriamanitra mba ambery atsika. Mety ho lavo indraindray kanefa rehefa miantso anao averina indray, fa miantso anao ny fanahin'Andriamanitra mba hiverina aminy dia aza misalasala fa tsy mba Andriamanitra mandatsa ny Andriamanitsika. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 10:15 raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ilaitsika ny miaraka amin'Andriamanitra vo afaka mandresy ny fakapanahy sika. Hoy aho teo hoe efa tratra ny fakapanahy daholo sika, fa ny fotoana nisehoany sy ny karazany tsy mitovy. Dia miresaka sika eto mandray torohevitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ahoana ny tsy iverenantsika amin'ny fahalavona izay efa nahazo atsika. Raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Matoa zany tsika lavo dia tafasaraka amin'i Jesosy. Tsy misy afa-tsy izay. Na iza na izy sika milaza ho matanjaka kanefa tafasaraka amin'i Jesosy dia tsy maintsy lavo tsika. Soa ihany fa tsy sasatra ny manarina antsika Andriamanitra rehefa manaiky ny ho antsoiny hiverina amin'isika. Manasanao ary hanaraka tantara anankiray ao anatin'ity tononkalo ity. Tantara haneho aminao fa tena miady amin'ny fakapanahy tokoa isika. Misy ny resy kanefa misy dia misy koa ireo mandresy. Miankina be dehibe amin'ireo antony roa ny resantsika teo anefa izany. Ankafizo ary ny fanarahana n'ity tononkalo ity izay mirakitra ny tantara izay tia nampitaina amintsika. Fa andresy ianao. Tantara nosoratany Eky, andrenesanao ny Zoanitra, Fanja, Rila ary Naritiana. Fety fety eo. Ahoana ary neny? Lehibe indry izao dia mila matotra amin'izay ninonina atao. Tanora maro toandry no efa lavo sy efa vo, tsy nahay nandanjalanja fa taitaitra ny eti-po. Ka tsy izany mantsy fa izao. Endry dada? Tena tianay ianao. Ny tianay ambara dia io fitiavana io. Eny tompoko. Tena mila fitandremana, mety animba tadidio. Azadino fa ireo tanora toanao tia filana sady fetsy, atao fiainana ny vavaka dia ho voaharo ianao ry fety. Misaotra anao ry dada, mankasitraka ary neny. Tsy ataoko ambanin'ny zavatra ireny anatranatra ireny. Ninona atao, naiza no ale dia ny tenin'Andriamanitra no fidiko ho mpife. Dia ny famiany izy telo, fofomanitra fitiny no injaona merovero. Dia ny fandao vetivety fa mbola hianatra ifety. Dia ny rava nianatra ny ariva, niandry teo am-bavahady ilay sakaiza tiany indrindra. Tambitamby, tsikitsiky, teny mamy avy eo am-po, enoy ane zato resaka izy roa. Fety, inona ary ty o? Oay, tsy nampoiziko, toperatra. Misy vato sarobidy, manjopika sy manjelatra. Andray, tsy ho nofontsony ilay fity fa mimatotrodori. Zao malala, tsy sangisangy, vonina kavady anao. Andao atao reo fombafomba, vodiondry sy ny soratra ary koa ny mariazy. Ampy izay ny kilalao, andao aorina no avy. Ny fianaranao kely sisa dia ho vita, miasa ataoko ihany koa ampy avelona antsika. Hoadraiza ny hafaliako, izay vao tondro faniriako. Ka zao, raha pakatra ho vady ianao, ireo ray sy reniko resao. Dray. Iresaka amin'ny dadanao?
aleo aloatra zao de zao hoe malala kosy alamino aloha ny etsika misy zava-manandanja tsy nandramana tsy vita tsy vita to tsy takatro ambarao manandanja tsy nandramana nefa tokony atao malala fa mba inona ary zany mba lazao hoe sakosa ianao manany ihany tsy a hitanao melony zavatra rehetra tsy aleo mifampizatoetra sady zao koa hoe raha tena vonina iroso fombafomba mahazatra ny firaisana ranofo ny hoe iray aranofo okalofa zava-pady fititsombolanao amasinina ny fahendrena aloha miandry oko io neny hatramin'izay ny fahadiovandria zao tsy homeko anao ny vatako na de tiako azy ianao vehivavy tsy zamba raha ianao tsy malala zay atao ny tsy fantatrao de ty ny firaisana ranofo anie de pirofo ny fity malala lamody zany ankehitriny fanomen'ireo vehivavy amalifaly ny olotiny fanomen'ireo vehivavy amalifaly ny olotiny fetsy loatra sy tia teny zato ianao fa mialatsiny tsy tsy ho azonao ary sakaiza mba faniriko hatramin'izay ny hoe tanora tsara taiza malala fa tsy mino ve ianao ny to misalasala tena akavady anao sanatria ifanadala sao anenenany tsy aleo ekina aloha fa zay no mety ahasoa zato ianao filana ve ny mahasoa andrakandra ny io ihany no animba sy avo tena tianao tanteraka na ny saiko na ny fo every hoe be voka tampoka de mba inona no anjoa tsotra be mivatsy sika raha be voka de tanterahana avokoa reo faniriana lokaloka ho tazomiko ny voady sy ny toky hatramin'izay mariazy be makotroka isika roa ho lasa iray fa tsy fantatrao angaha fa lasa tranga mahazatra raha vehivavy no be voka raha lehilahy mandao de lasa ry malala tena tiako feny fitaka ny tany ka raha firaisana ranofo tsy mahasoa antsika zany tsy hainao rery ny olotiny vehivavy marobe mbola azoko vadiana ny fahadiovam-batanao terizo de tazomy fa ny vola sy ny arenako tsy ho azonao intsony eny samy ilaina avokoa na ny vola na arena anananao daholo zany saingy no avokoa jerena Andriamanitra ny tenako reo ray sy reny koa ajaiko no hoe firaisana voasina no mahasambatra ny saiko fanajanan'Andriamanitra zany aloha de fahendreny fanajana ray sy reny tsy azo lavina ekena fa na eo azy zany sika koa mifankaty ka nahoany zato ianao no miziriziry manao tsy ny antony azavaiko ny fanajako tena voninahitr'Andriamanitra sady aleo aloha ny mahasoa manaraka eo mahafinaritra voninahitra isireny ihany koa ny fahadiovako sarobidy ho an'ny tena ka koloko sy arovako zao ary zato foto-kevitrao mba tohizo aza vao de asy ohatra mazava eo ambona koevitra aminao zany taitaitra ny filana de enao koa ny tereko zay rehetra mbaranao raha mahasoa de ho ekeko hitanao tsy hoe akory zatsy ty fa raha firaisana ranofo okaloha oky tsy averiko eto indray tsy hoe tsy tiako ianao akory fa tsy tiako odikaina izay voalaza amin'ny baiboly mbala zao hoe zay voambara ny fitiavan'olondroa anga tsy mety sa voarary de valio hoe ho takoa ve sa maloto
raha toy ny mpifankatia no miray aranofo zao hoe tsy otakory tsy maloto ny firaisana ranofo fa famezana manokana sarobidy avy amin'ny tompo mba hampiray ireo mpivady olondrono amasinina sy nahavita ny voady ho an'ireo mpivady ihany malala fomba lany daty zany eny e dia ahoana ho ny baiboly fa tsy fombaranao akory genesisy natoy ny ahoana ny fitiavana mahamay miredareda dia ny andro no amasinina aloha iadama sy eva dia izay vao nananjanaka ny abela sy ikaina ka tokantrano voamasina ary tiako no ilaina adama sy eva toy no amasinina tokoa to malina toy izo ihany hoe aloha andray to teny feno fahendrena toy izo kely hoe jerena dia tadidinao koa ve josefa le saika olan-dramatoka avy trany dia nilefa ilay tovolahy notereny hijangajanga fa nandatsy ny ambaamba noho izany ry malala tsy aleo ve re manaja tena ny manao ireo fombafomba ny mahasoso fahendrena fety ianao le vady endry sy sahaza vehivavy mendrika fanaja ny fahadiovanao ho tandrovana ho atsaiko vehivavy manatsaina ianao manaky anao ny fososaiko resy lahatra tena marina ny ianao hoe irosika ka inona ary no atao dia manaiky ve ianao hoadraiza ny hafaliako ny fahadiovan'ity vatako hoe ho atsain'ny olo tiako avy fino mahafiarera afako dia ndao iresaka amin'ny dadako ry tanora ny firaisana ranofo tsy ratsy akory tsy maloto fa fahotana zava-bady raha toa atao tsy mpivady ry vehivavy safidy tsara re atao ny fahadiovanao ajao andresa ianao raha toa maharitra mijoroa voninahitr'Andriamanitra ry lehilahy natoy ny ahoana faniriana ny tenin'Andriamanitra io ihany itokiana anaonao foana sao ho fay e tampokeo ho lasa ray ndry eritaona lasy zay telo mianaka isika no indreto tafaray nandalovana ny tsara natrehantsika koa ny ratsy ndreto sika tsy miala ilay fitiako mihamafy malala ny faniriana dia izao ilay ray mpanorona fity ombanao raha tonga ilay fotoana dia indreo ireo zanatsika hifampitantana hifaly fa handova paradisa amen inoko fa tafita amintsika ny afatra fampiarana sisa ny antsika kanefa zadino raha misaraka amin'i jesosy sika dia tsy mahay manao na inona na inona ataovy ambavaka ny fampiarana izay ataonao dia ahita foambiazana ianao ary sanatria tratry ny fahalavona dia aza manaikokiviny satana hilentika ao anatin'ny fotaky ny fahotana fa ekeo ny bitsika ny fanahy masina manarina anao mba hiezaka indray anao dingana vaovao mandra-peona vetivety indray ary andro soa sady kanto izany atanondrana tony raozy vao maraina tsara famelana eo ny atsarantarey nyendrikany bikaso zay mambabo fotoko tena mami eoko no mitsiry ny fity andro afa tena
hafa eo ambiny fiainana ka iriny zany mba alitra andro mikorana andro mpifalina andresena kivina halovozan-kely amakino nzamahery antokiny any aorina zay lay onjany fanantenana marobeny fitsapana misedrany atanorana fandrikafankampanai tsara fivelatra ao ireo filibana fisotrona filokana fitondrantena tsy endry mety amandrina ka andratra sy ampamoifo toepanahy sy fisaina namatio no mitondra asambarana sy voninahitra toetra soa tsara ho filamatra andro mikorana andro mpifalina andresena kivina hanovozan-kely amakino nzamahery antokiny any aorina andro mikorana andro mpifalina andresena faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana dia mitoetrany ny fandraisantsika lesono avy amin'ny mpaminany jona sy ny tantarany nosoratana atao amin'ny tenin'andriamanitra izany mba ho fianarana ho antsika amin'izao fotoana izao araka mivoalaza ny tenin'andriamanitra miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny tansoa misionera feno atezerana sy ahia izay indray ny lohateny mena lesitsika amin'ny tian'io ity misionera feno atezerana sy ahia vitany jona ny asa nampanaovina azy ary nisy vokany tsara satria nibebaka ny olona tao Ninive ary vokatra izany dia tsy nahatra an'Andriamanitra tamin'izy ireo indray ny loza mampalahelo fa tsy tapitra teo ny tantaran'i Jona tao Ninive fa inona no nitranga izao no bakitsika eo amin'ny Jona 4:1 ka hatramin'ny 2:10 Jona 4:1 ka hatramin'ny 2:10 malina ny toy ny tantara ny monomononan'i Jona sy ny nananaran'Andriamanitra azy fihinandray na tonga ny Jona ny monomonona nefa faombiazana no hita 1 fa tsy sitraky Jona indrindra izany ka nirehitra ny fahatezerany izany hoe tsy sitraky Jona ny nahita ny fibebahany reto olona reto 2 dia nivavaka tamin'i Jehova izy ka nanao hoe mifono aminao a Jehova tsy izao ihany va no efa nilazaiko fony ambola tany amin'ny taniko fa nindreo izy toy izao no nantosirako ho an'ny Tarsisy satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra maro-po sady be famindra-po ary manenina ny amin'ny loza koa mifonona aminao ankehitriny Jehova esoriny aiko fa aleoko ho faty toy izay ho velona fa hoy Jehova
moa mety ve zofirehitry ny fahatezeranao zao dia nivoaka ny tanàna jona ka nipetraka teo atsinana tanàna ary nanao trano ratsakazo ho azy teo izy ka nipetraka teo ambanin'ny alokalony ambara-pahitany izay afaran'ny tanàna. Ary Jehovahandriamanitra nanomana tanatanamanga ka nampaniriny hanalokaloka ny Jona zany ho alokaloko ny lohany hanafaka ny alahelony ka dia nafaly ny Jona indrindra ny tanatanamanga. Kanjo no ny ampitso maraina dia nanomana fosotra koa Andriamanitra ka namely ilay tanatanamanga iny dia nalazo ilay tanatanamanga. Ary no niposaka ny masoandro Andriamanitra dia nanomana rivotra mahamay avy any antsinanana ary dia namely ny lohany Jona ny masoandro dia ana izy ka nangataka ny hofaty nanao hoe aleoko hofato zay velona fa hoy Andriamanitra tamin'i Jona moa mety va izao firehitry ny fahatezeranao ny amin'ny tanatanamanga zao ary hoy izy mety ny hatezerako na dia mandra-pahafatiko aza dia hoy Jehova ianao malahelo ny tanatanamanga izay tsy nisasaranao na nampanirinao dia ilay naniryndray alina monja ary matindray alina koa ka moa izaho tsy mba lahelo an'i Ninive ilay tanàna lehibe va izay misy olona tsy omby 2 alina sy 1 hetsy izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany sady be biby fiompy koa. Mahaliana ilay fihetsiky Jehova teo anatrehan'i Jona zay tena azo lazaina hoe mafyloha nanao fanahin-jaza mihitsy aza fa mahafinaritra ilay Andriamanitsika tsy araky ny fiheverany maro azy fa Andriamanitra tena miresaka ampitiavana ary tena mitaiza mihitsy mampita hafatra amin'ny fomba tsy tratry ny saina. Lesonao antsika koa zany inona ny olan'ny Jona eto ary inona ny lesona azo tsoahana avy amin'izany be dehibe maro ny gaga mifihetsika nasehon'i Jona tezitra izy satria tsy izay nantenay nitranga no nitranga nampitebiteby an'i Jona mantsy mety heveran'ny olona azy ho adala na niteniteny foana tamin'ny antsoantso nataony nanerana ny Ninive hoe mibebay ianareo fa ho ravany Ninive kanjo tsy rava satria nibebaka ny olona. Hitantsika eto ny famindrapon'Andriamanitra amintsika zanany fa maka fotoana tsara izy mandany fotoana mihitsy izy ny fandarana tamin'i Jona izay mitondra tena tahaka ny zaza malaky tohina mora tezitezitra fahatany tsy mampiasa tsony ny fahaizana mandanjalanja sy mandinika na Andriamanitra aza ny nanoloana azy. Voapirofo mazava eto fa ny mpanara-dian'Andriamanitra mahatoky rehetra enina dia ny mpaminany aza dia mbola mila mianatra mila fitombona be dehibe satria samy manana fahalemena lehibe mbola tokony ho resena. Mety manana fahalemena tokoa ny mpaminany ny mpitarika ary mbola mila fitombona avokoa isika rehetrarehetra. Zao ny vakitsika ao amin'ny boky Mpaminany sy Mpanjaka takila 8:20. Mpaminany sy Mpanjaka takila 8:20. Noho ny reny Jona fa nanapa-kevitr'Andriamanitra tsy handravany tanàna fa nibebaka tamin'ny fahotana ny olona ka nandray lamba fisaonana sy lavenina dia tonga tao an-tsainy ny fiheverana fa ho ataon'ny olona ho toy ny mpaminany sandoka izy ka dia tsy mba nifaly tamin'izany fahagagana avy amin'ny famelan-keliko izany. Very teo maso ny tombam-bidy lehibe dia lehibe ananan'ireo fanahy tamin'io tanàna mahantra io no nahasaro-piaro azy tamin'ny lazany. Ny lazany izany nahasaro-piaro azy. Sanatria ny vava tsy hamonjy fanahy ve ny tanjony fa ny hampalaza azy hoe izay nolazainy fa ho tanteraka dia tsy maintsy tanteraka. Sanatria ve mitady voninahitra ho an'ny tena ny tena tanjony fa tsy ny hamonjy. Mahagaga ny fananan'Andriamanitra faharetana tiany ny ampiasan'ny Jona ka rehefa nandositra izy dia nandefa tafiotra Andriamanitra ary nandidy azan-drano hitondra azy miverina makany amin'ny toerana nanondran'Andriamanitra azy. Dia eto indray nasorena aza Jona dia mbola mifandahatra miresaka amin'ny mazava tsara momba ny toetra ratsy ny Andriamanitra dia niteny taminy hoe
move zofrehetry ny fahatezerana zao mba mety ry jona nahoana ry jona tsy alahelo an'ireo olona reo zay tsy mahalala ny havanany sy ny aviany tsy mba tahaka anareo an'i Israela zay efa mahalala ny tokony atao kanefa tsy manao ny tokony atao nahoana ny tsy antra an'ireo olona reo tena miresaka tokoa Andriamanitra ary mahafinaritra ny mahafantatra an'izany fa azo tsika iresahana tsara Andriamanitra matakatra tsara izay mahazo antsika izy kanefa mitaiza antsika koa mba hizotra amin'ny lalana tokony alehantsika indraindray tsy takatry ny saina mihitsy nge ny tian'Andriamanitra atao kanefa izay mihitsy ny mahandriamanitra azy fa tokony hijanona toky azy foantsika misy tantara anankiray niseho ao amin'ny Luka 8:1-5 ijerentsika lesona zay misy itovizany tamin'izay nitranga tamin'ny Jona kanefa misy fahasamihafany ihany koa. Luka 8:1-5 ary rehefa tonga ny fotoana hampiakarana an'i Jesosy dia niatrika ankany Jerosalema izy ary nandefa iraka ialoha azy izy dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana hamboatra ho azy. Fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso to ho an'i Jerosalema izy. Ary raha hitan'i Jakoba sy Jaona mpianany izany dia hoy izy ireo, Tompoko, tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevona azy? Fa Jesosy nitodika dia niteny mafy azy ireo. Dia nankany amin'ny vohitra hafa izy. Tsy nandray azy ireo olona ireo. Kanefa tsy naka-fepetra masika tamin'izany izy. Mety mbola miandry fotoana ny fahafahan'ireo olona ireo mandray azy. Ny taony Nive nibebaka. Nandray ny afatra ny famonjena izay natao tamin'izy ireo. Reto olona reto indray tsy nety nandray an'i Jesosy dia seho ny toetra maha-olona an'ireo mpianan'ireo dia nieritreritra fa lao aringany reto andatsahana afo avy any an-danitra. Tsy izany mihitsy ingeny nahatongavan'i Jesosy. Ao anao ny voalazany ao amin'ny Jaona 3:5 toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Izao tontolo izao anisan'izany ireo olona nanda azy ireo. Mety mbola mitaky fotoana ny famonjena azy ireo. Maneho tsara an'izany fitiavan'Andriamanitra izany izay nolazainy tamin'i Jaona hoe moa izaho tsy mba alahelo an'i Nive ilay tanàna lehibe ve? Izay misy olona tsy omby roa alina sy ray hetsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany sady be biby fiomby koa. Hitantsika izany amin'ny Jaona 4:1. Ka ankotsaroantsika mandrakariva fa ilay Andriamanitsika dia Andriamanitra mpamonjy, manana faharetana ary manana fomba tsy tratry ny saina hamonjena antsika, hamonjena izao tontolo izao. Aoka hotsaroantsika mandrakariva koa fa izy no mpitsara faratampony mahita ny ao anatin'ny fosiny saitsika ary ny antony manosika antsika tsirairay rehefa manao zavatra isika. Tokony ho velom-pakasitrahana isika noho izany satria matakatra foana ny aton-javatra rehetra manosika antsika izy na tsy afaka matakatra an'izany mihitsy aza ny olombelona tahaka antsika. Ny tombo any omba antsika mba hatahiry mandrakariva izany lesona mahafinaritra izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.